Miaraba tompoko lasy tompoko vavy manasantsika mpanajana ampitiavana iaraka aminay ato anatin'ny fandarana mikolo hevitra atramin'ny farany amin'ny tian'io ity manasanao ampitiavana anaraka ny antsiprian'ny adevitra izay atao eto ny fiainam-bahoaka ny fiainam-piarahamonina ny fiainam-pirenena ho resantsika izany rehetra izany amin'izao fotoana izao somary alantsika aloha ny resaka politika amin'ny ilay mahazatra ny olona famaritana sy ny fianonana izany hoe resaka politika izany nahoana no mitoetra ary mahazo vahana saika ambetiny resaky ny rehetra amin'izao fotoana izao ny hoe kitrano atrano ny kinamanamana iverina fa isan'ny aretina mikiky ny fiarahamonina izy io amin'izao fotoana izao ary efa mahazo faka ihany koa amin'ny tontolo amin'ny ankapobeny na io ny asa-panjakana na io ny izay rehetra iverina fa tokony hijerena mari-pahaizana na fahaiza manao dia saika izay hoe kinamanamana sy kitrano atrano zay atrany no re miverimberina miteraka fotom-pisaina na ry fomba fiverana ho amin'ny tanora na ny taranaka kehitriny zany noho izany dia nanasa vahiny isika atao anatin'ny fandarana amin'ity anio ity telo am'rahalano vahintsika izay resaka izany loha hevitra izany ao anatin'ny ora iray sy 20 minitra eo avy ato amin'ny ankaviako ato Andriamatoa Lamina Boto Tsarady izy dia mpitsara ary mpanolo-tsaina ara-teknika ao amin'ny Bianco miarabanao tompoko tonga sao tanata fandarana miarabanao ary indrindra miaraba antsika any atokantrano any izay manaraka ny fandarana mikolo hevitra ny vahintsika manaraka avy ato amin'ny ankavanako ato dia ny mpitsara Rakotomahana Andriany Aina Franklin James izy dia sady mpitsara no mpandalina fiarahamonina sy lalàna miaraba tompoko faly miarabanao Henikaja dia faly miarabako ireto namako reto monsieur Laminasy Tsiori makasitraka ny mpijery anaraka izany hatramin'ny farany vahintsika fahatelo ny tanora namako Andriana Arivony Tsiory Andria Parany Arivo izy dia mpanao politika tanora Arivo LTPien tamin'ny taona 12 tonga soa eto amin'ny fandarana mikolo hevitra faly miaraba ny mpijery rehetra any atokantrano dia indrindra ihany koa fa tsika namana izay miara mifanakalo hevitra amiko eto ary koa ianao Henikaja zany nandray anay eny azy ny zanay mpanao gazety no anontaniana ny olo-pirenena tsotra rehefa naniketrika nyity loha hevitra ity zahay hoe takany ahoana ny fijerin'izy ireo an'izany zava-mitranga amin'ny andavanandrom-piainana ny fiarahamonina zany dia ny hoe rehatrano ny resaka kitrano atrano ny kinamanamana rehefa misy ny zavatra ilana raharahana asa tadiavina amin'izao fotoana izao ndao rahantsika ny hevitra izy ireo inona no mety mampitoetra ary mahatonga izany ho latsapaky eny amin'ny fiarahamonina ankehitriny endriky ny tanàna aloha ny kara avao manana vaizana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra izy fahitako anazy aloha zany fampirarahanao amin'ny olona bony sy ny madinika zany misy mifandray tsara zany leo izay no mahatonga an'izay fa zaka sy tokony mipetraka zany mba tena mandeha amin'ny fahitsiana ny olona rehetra dia tokony andeha amin'ny fahamarinana fotsiny izay no tokony ataony tsirairay zany tena tsy hitako zany grand tena tsy hitako eny avalin'ilay izy ka io zavatra resaka efa lova natao hatramin'izay zany ka tsy afaka tsony raha tsy hovaina le toe-tsainy tsirairay zay ngamany tsy afaka olazaiko mampitoetra ny kitsanantrano aloha zany dia fantatra anazy dia resaka namana sy fitiavan-tena aloha zany dia tsy mahafantatra fa tsy ny namanao ihany ianao zany fa tsy mijery ny olona hoentinao zany fa ny namanao no mijerinao dia lasa ireo nataonao kamakama zany fa tsy ny firenena ny vonjenao fa mbola ny fijerenany akaikikaiky sy manodidina ihany zany aloha ny hitako hoe mbola olana misy eo amin'ilay kitrano atrano zany hoe ny izay fantany ihany aloha no avotany voaloha fa tsy mijery ny izay tena sahirana tena mila fanampiana mahatonga amin'ilay kitrano atrano anatin'ny fitondrana dia ataoko ao fa fitiavan-tena sy fitediavana tombotsoa sy hoe
tsy eritreretina mpandrosoan'le firenena fa mpandrosoan'ny teniny zay ngamba le izy raha azo akapobe ty hoe avako ty anina dia zaika eny ary zay ny hevitry ny olom-pirenena tsy ny fidina manokana reny olo reny fa zay sendra ny mpanao gazety dia tonga dia nanontaniana lova efa nyfandovana ho sasany a fitiavatena hoy ny hafa tsy ny firenena nyjerena fa ny eo akaiky eo andria matola amina boto tsara dia mpanolotsaina ara-teknika ny biany koa fanontaniana mitovy no apetrako aminao raha ny fahitanao azy a amitsehatra misy anao ihany koa a mampitsara anao a inona ny tena mbola mampitoetra an'izy io am'izao fotoana izao eto amintsika io resaka kinamanamana zay kitrano an-trano ia raha ny manaraka n'ilay feon'ny olotsotra zay nalaina teo dia misongadina avy hatrany le hoe toetsaina dia misongadina eo ihany koa ilay tombontsoa sy lay hoe akaiky ireo zany ihany ho engako hoe raha vao miresaka ny atsika hoe kitrano an-trano a kinamanaman'izay a dia voalohany eo aloha zany a misy fomba fisaina zay ifampizaran'ny fiarahamonina eo zany hoe rehefa misy ny soa misy tombotsoa azo a dia ny akaiky ny tena no everina fa tokony azo an'izay tombotsoa zay ary raha tsy manaraka an'izay arany a no ohatrany mahazo tsiny amin'ny fiarahamonina hoe mba manana andrianina ihany a zay ao amina sehatra anankiray na hoe mba nahita tombotsoa ihany izy fa tsy nizarainy zay zany izy tonga dia le hoe tombotsoa tonga dia zay le toetsaina zay to zary fampizaran'ny fiarahamonina ny olana nefa nivoaka moa izy teo rehefa niresaka le olona hoe jery akaiky tsy mijery ny akaiky azy dia ny anahy tonga dia hitariko zay hoe zay nge le hoe tsinjo lavitra sa hoe ny akaiky anao ihany a ny tombotsoanao rery ihany no hitanao fa tsy ny tombotsoan'ny be sy ny maro raha mbola zay zany ny fomba fijery raha mbola zay le jery akaiky zay hoe zay mahafaka ny androany a zay veriko fa mahakasika zay ihany no omeko lanja dia zay le kiatrano an-trano zay le kinamanamany dia fatiantoko amin'izay fotoana zay lasa miditra ho an'ny rehetra rehefa mitoy le izy miditra ho an'ny rehetra satria raha miresaka an'izay ny atsika dia za tonga dia apetraka hoe misy zany le atao hoe soiombonana ary misy le mahasoa ahy za mahizao ahy dia mazava azy mahasoa ny akaiky ahy dia iza nomena lanja amin'ireo le tombotsoa iombonana ve le soa iombonana ve a sa le mametimety ahy le mametimety ahy ny olana rehefa le mametimety ahy nomeko lanja tafahoatra dia lasa akaiky fomba fijery a za no mety mahita soa amin'iny fa ny maro ve mahita soa amin'iny ary a makany amin'ileo mandrora amin'ny tsy lany raha ndrena ary vonintsyory mitovy hevitra amin'izay ve ianao ny tena marina aloha ny tiako tsidika fotsiny dia hoe ny mahatonga le kitrano an-trano koa amin'ny lafiny anankiray a dia tadidio tsara fa rehefa ny vitsy anisa no mitantana ny politika sy ny arem-pirenena dia mandeha ho azy zany hoe izy ihany no fampijery ao anatin'le tombontsoa zany fa za zany tsy ohatra ndraika le hoe kitrano an-trano ka hoe mijery namana zay manam-pahaizana dia hitako hoe tsy dia ananako tsiny zay zavatra zay satria aiza ianao ny andeha hijery any akafa avenao nefa misy namanao na olona fantatrao hitanao fa mahay an'le asa zay zany a dia tsy meko tsiny fa ny olana dia le kitrano an-trano eto amintsika le olona tsy manana le farapahaizana indray nomena le poste zay tsy tokony ho azy eo ny tena mahatonga le fahatiantoko eto amin'ny firenena zany fa zay no ataoko hoe ohatra le izy ka hoe kitrano an-trano makany amin'ny tsaratsara zany hoe ny olona tena tsaza le andraikitra misy azy zany no mahazo an'le andraikitra dia tsy maninona Andriamatoa James Frokana misaotra Erikiaja mba tsy hamerenantsika zay efa voalaza andreo namantsika zay ventsika fa mifameno a dia hoentiko any amin'ny hoe inona moa no antony a mahatonga ny olona hanao kitrano an-trano a hanao kamakama na hanao akondro fanakondravina sy tsy miraraha fa tsy ny piray fiaviana amin'ny tena izy io zany a rehefa tena zoina dia ny lahan-kevitra mahatonga an'izy io a dia tsy fitokisan'ny tena eo amin'ilay tompona andraikitra aloha voalohany indrindra ilay manam-pahefana zany a olom-boafidy na olom-boatendry
faharoa taotry ny hafarana satria fantapatany ihany a fa tsy ateza eo amin'ny fitondrana izy a noho ny zavatra maro samihafa zany a dia mila le antsony vahiny hoe filet de sécurité na parachute zany a ahafahany a mitsinjo ny fianjarany zany a ndra olona tsy hainy havana hoe efa teo nareo a nareo efa tsy mahay mitantana ny arenareo a mbola tsy naintsinjo na havana ihany a aiza zao ny efa rahantsika dia rehefa tena fehezina zany a dia tsy fahaizana ny ao ambadika izy io satria zao ao ambadiky ny olona manao kitrano an-trano na tsy mitsinjo afa-tsy ny olona pray fevina aminy na ny pray tombontsoa aminy akaiky dia izy mihevitra fa manasoa izy kanjo a manapotika tanteraka an'le faritra ny evina izy na le fianakaviany na le ankonany a satria iarihary eo anivon'ny fiarahamonina fa natao petatoko a na natao karazany antsoina hoe tsindro bokotra na napetraka ankeriny zany reny olona zay tsy sahaza ny toerana reny ka eo no asiko fanazavana kely nkatsa mba hafeno ny zavatra omeko anao ny anton'io zany raha ohatra ka ataontsika amin'ny fandalinana fiarahamonina zany hoe mijery ny antony jerentsika zany ny ao anatin'ny sociologika dia ny concept na ny conception antsika malagasy ny antsoina hoe tanindrazana mbola maro be mihitsy malagasy mihevitra fa zay toerana misy ny tanindrazana misy ny fasandrazana le misy tranondrazana iny iny ihany ny tanindrazana iny ihany ny tokony asoavina iny ihany ny tokony rarahiny ka mialatsiny fa azo lazaina fa taraiky be reny olona reny satria zao ny raharaham-pirenena efa tamin'ny andro ny ranavalona voalohany efa nambarany hoe ny raharaham-pirenena tsy ananakoavana zany hoe efa tany amin'ny taonjato fa 17 tany ho any zany a nefa tsinjo mpanjaka radama ranavalona hoe tsy ananakavana na raharaham-pirenena ary nisy fotoana raha ohatra izy zao namorona hetra tany amin'ny faritra Toamasina na Mahajanga dia nitsinjo ny any amin'ny faritra izy a mba tsy ahatonga ny fikomina hoy izy a dia aleo tsy atao mitovy ny hetra ampiarina eto Antananarivo sy any amin'ny faritra zany hoe efa tsinjo ny sady a fa ny antsoina hoe firenena ny antsoina hoe raharaham-pirenena dia Madagasikara ray manontolo mivelatra fa tsy le heritreritra hoe inona ny tombontsoan'ny faritra avo na faritra iva fotsiny ihany ka eo indrindra mantsy raha vao miresaka tsika io kitrano an-trano na ny olo-pirenena tsotra teo anantaniantsika dia mpanao politika avy an-trano mia ho an-tsaina hoe ny mpanao politika ny mpanao an'izany kitrano an-trano zany le concept na le fotom-pisainana mihitsy mety mbola ahoana ny fomba nivanana zay andreo mato lamina boto tsara ty raha ny zava-misy eo amin'ny tontolo politika amin'izao fotoana zao zany do atomboka tsika avy any ambony mihitsy le ny fahitako azy ny dia zao hoe rehefa miresaka tsika hoe mpanao politika avy aiza moa ireo mpanao politika ireo feonizany no entin'ny mpanao politika rehefa miresaka ntsika politika dia fanasoavana ny olo-pireneny zay fanasoavana ny tanindrazana ary ny tsy mpanao politika raha tsy ny mpanohana azy ny mpifidy azy zany hoe mitondra ny feo mitondra ny etaeta ary mampiseho an'ilay fomba fisainana iombonana fahitako azy matoa ny olona ray afaka miteny amin'ny anaramaro manao politika zany hoe na izy mitondra na izy manohitra dia mitondra ny feon'ny maro zay manohana azy izy za zany tsy te hitorabato mpanao politika irery reny olo reny avy any amin'ny fiarahamonina reny fa tsy avy aiza akory ary manany mitondra ny feony zay le pomba azy zay izy a dia verenako amin'izay zay ny verenako amin'le hoe soa iombonana teo ina le hoe soa iombonana mety amiko ny hoe ny manodidina na ny fantatro na ny olona efa zatra na ny ray faritra ny aviana tokoa marina tokoa le teneny namana teo amin'le hoe inona moa nataontsika hoe tanindrazana rehefa mbola mieritreritra ianao fa io tanàna kely ny avianao io nataony hoe tanindrazana ary manaona ny hafa nefa ny zavatra mitrango eo amin'ny tanàna eo akaikinao mety misy akony aty aminao zany hoe any amin'ilay miverina any mihitsy aho zany hoe rehefa mbola zay no heveriko fa hoe tokony ahazovahana dia kiatrano an-trano sy kinamanama politika zany amiko ny inona no mivoyan'le hoe politika ndika amin'ny politika hoe antokony olona natao iazona na anao ampimamba ny fanjakana zay ve natao hoe mpanao politika amintsika sa antokony olona zay mikatsaka ny soa iombonana rehefa mbola tsy vitatsika zany mamadika azy hoe ny fanaovana politika dia ikatsahana ny soa iombonana fa hoe zay mametimety ana zay mametimety ny manodidina dia atraiza mifetra omenao an'izay manodidina zay ary manahoana ny hafa
eo zany za tsy te hitorabato ny mpanao politika fotsiny ao afa ny tena tiako oetsenao anatiny de hoe ary manahoana tokoa moa le mpomba azy so de mbola mba zay le toetsaina tiatsika voizina hoe de tsika reto ihany fa tsika ny praidonakafo io a nahoana amiko zany fototra ny eviny io de hoe tsy mbola fampihan'lay ataotsika hoe fatsapatsika natao hoe demokrasia zany hoe ny maro anisa sy le fitovinjo so de le rafitra ivelarana kosa na le rafitra misy ara no manakanao am'izay de lasa ny fiampianakaviny no mpanao politika de lasa raha-pianakaviana le raha-pirenena de ny tananakavanako io any no meko an'izao andraikitra zao satria za manana andraikitra ohatran'izao nena le tonga de somary efa sombona vahaolana angamba ny tiako mena hoe resaka vahaolana ohatra hoe fampianarana azo atao tsara mihitsy zany a ny mijerana hoe le tanora vita fianarana hoe ahoana ny anampiana azy anokatra orinasa satria tsy ao lasa mpiasa mpanjakana daholo ny olon-drehetra fa mila ijerena rafitra zany a anahona azy hevitra hoe amokatra orinasa zay anankiray eo ihany koa ny lafiny karama zao a mahatonga ny kolikoly sy ny kitraonatraona de mieritreritra ny olona fa hoe efa lasa miasa amina ministera zatsy na zao de tonga de milamina be ny fiainana de eo ihany koa le hoe diso misy be loatra ny elanelana amin'ny nentina sy ny mpitondra zany ka mila atao fandanja ihany le izy de tsisy miazakazaka tsony am'izay fotoan'izany hoe latsaka solombavam-bahoaka na sanatriny zany hoe latsa anao zao fa rehefa mitovitovy sy fanatsahana vidim-piainana de hitako hoe mety mihena kely ihany le kitranatraona tsisy miazakazaka nanao mpiasa-panjakana tsisy manyandovola tsony anao hoe mpitsara mialatsiny aminareo namana mpitsara ny tsisy anao tsony hoe mpiasan'ny mpitaketra tsisy anao hoe mpiasan'ny doanina zany tsony tsisy miazakazaka amin'izany tsony fa rehefa mitovitovy ny karama de hitako hoe efa mihena kely zany zay tokony ho vahaolana zay efa manolotra vahaolana avy hatrany tsy horirandrenary vony fa ny any fantanina mikitika ny saiko zao de hoe tsy eloka angamo izy io raha ohatra voapirofo hoe karazany nepotisme na ilay fahafantarana olona fotsiny a tsy araka ny le qualification anao no idiranao na mahatafitranao anatina sehatra anankiray Zokobe James Franklin amin'ny lafiny ray mantsy izy io de izao nomena fahefana ny olona anankiray mba hamaolana zany eo amin'ny toeram-piasana anankiray tsika zany eto raha miresaka de tsy voatery hoe ministera ny raham-bahiny na ministera ny fitsarana misy anay no resantsika fa miresaka ny androm-panjakana rehetra sy ny sehatrasa rehetra eto amin'ny firenena zany raha ohatra zany tsika manao efa nasina zany aloha ny sokajinasa hoe ny asa toy itony de tsy maintsy fifananam-pirenena na fifanana regionaly na fifanana communal arakaraka le toeram-piasana zany na hoe orinasa de efa matokana hoe reto na ny professionnel de ity ho an'ny olona ny ivelan'ny orinasa de ireny fifanana reny zany natao hitiliana fahaiza-manao hitiliana fahamendrehana hitiliana ihany koa talenta ananan'le olona fa misy ny karazana asa mety hoe natao ohatrany amin'ny marché public ihany degré à gré de misy zany hoe recrutement na olona amina fifanarahana anaty vanim-potoana fohy ataotsika hoe vonjy rano vaky na fanatevenana ny olona miasa no ny antony fahafantarantsika fa mila teti-bola sora-bola mahampy zany hoe anao fananana de anofana olona manokana amina sehatrasa ohatr'izao andrindra misy sehatrasa sasany zany mety hoe tsy lana afampahalalana ambony be ny tiako lazaina de izao raha ohatra zany tsika hoe iresaka momba ny fandraisana mpiasam-bahoaka de tokony faritana mazava ny hoe ity toerana natao hifananana ity toerana natao ataotsika hoe ahafahana mamaolana vonjy maika ary jerena daholo ny tombontsoan'le olona raisina koa satria mety ambitaka olona raha ohatra izy mihevitra hoe voaray mpiasa-panjakana nefa eka fanarahana fotoana fo no miasony izy mihevitra efa voavaraka ny tena namana tsy ohatra teo ny olana ka eo zany iankaja satria hovaliko amin'izay le fantaninao satria zay zavatra zay zava-ravina zavana atakarany vahoaka mijerentsika ny zavatra tiana horesahana fa raha ny tena marina zany tokony hanaja ny fahaleovan-tena ny mpanatina
ny olona raha vao resaka fifaninanana andraisana mpiasam-bahoaka ary ny antony anaovana an'izay dia izao ny fifaninanana andraisana mpiasam-bahoaka dia amezana fahafahana ho an'ny olom-pirenena rehetra izay maniry hanasoa ny firenena zany amin'ny famezana ny anjara asa mendrika azy mendrika ny talentany mendrika ny fihazahana nataony ihany koa teo anivony zay zao tena idéal zao zay nambaranao zay fa ny olona zao rehefa mieritreritra hoe hiditra any amin'ny anamina na hoe manana orinasa zao dia mba hoe mieritreritra hoe ahazo marché ao ministère anankiray dia efa tonga dia mihemitra ny olona hoe areo hoe tsy zanaka mpanankarena na zanaka zareo samy zareo ao ihany no tafiditra amin'ireny sehatra samy hafa ireny ahoana ny fomba hamerenana ny fahatokisan'ny olona mihitsy satria ny zana-bahoaka matetika tsy manana finoana ntsony salapanao politika eo ihany ange no tafavoaka waiza moa zay tsy ohatra randrenatro ny azy zao miresaka an'izay mihitsy ny namana James hoe misy fahaleovan-tena ny andray zany apiko le izy hoe maninona moa zany satria le izy efa tellement efa raiky tapisaka le izy maninona atao lalàna mihitsy ndray le izy azavaiko tsara ny hevitra ohatra zany zao efa fantatra fa misy le concours dia fantatra zany fa misy volaloha foana io misy foana manao volaloha ambata maninona abaribary mihitsy zao volaloha amin'io fa mbola mandeha foana sélection de dossier zay zany zao ohatra anankiray na ohatra koa makany amin'ny marché public hoe izao fomba fahazahoana ny marché io zao million izy zao dia anjaranao zany mahafantatra hoe ay misy volaloha zany dia tonga ianao dia mipetraka fotsiny hoe vitanao hoe tsy hanananao le vola fa ny olana mantsy dia zao mety hoe mandoa vola zay tsy hanonona antotanisa hoe zao montant dia nefa misy mandoa amboniny iny dia iny no matetika ny tafiditra zay zany tiako tenena hoe aleo samy mandoa le efa hoe atao tsipitalo le izy mazava tsipitalo hoe misy volaloha zany le concours dia fa mandeha foana sélection de dossier io zany tsisy menimena ntsony hoe zay to nandoa nefa atao tsy tafiditra dia le vola iny am'izay zay fotoana zay lasany makany amin'ny kitapo bola mpanjakana mandroso foana zany le firenena le fahatokisana mihitsy fahatokisana an'izay rafitra mitenen'ny tsiorandrenarivony zay zany raha asiana an'izay système zay zao ny fanaovana azy ahoana ny mety hampahomby an'izay le fahatokisan'ny olona mihitsy ahoana ny amerenana an'izay ny fahatokisana voalohany aloha miaingy eo aloha amin'ny za miainga foana amin'le toetsaina miteny eny antsika hoe rafitra lalàna sy ny sisa fa ny ao ambadiky ny rafitra lalàna nge ny olona ny mampandeha azy matoa mipetraka ny lalàna ray dia rahany maro anisa manaiky fa io ny mahatsara ny rehetra lalàna mantsy natao ho an'ny rehetra zay ka ny lalàna tsy natao ny olombitsy fa zay everiny rehetra fa io no ahafahana mitandro an'ilay soa iombonana zay no antony ametrahana azy hoe ty zany dia atao lalàna dia mandeha makany amin'le ndresany namana teo hoe maninona tokoa raha atao lalàna raha fa hoe tia ny fidirana ao mpiasa amina sehatra asa anankiray dia zao ny vola aloha eo ny iverenako raha izay mantsy dia iverenako mihitsy any amin'le foto-kevitra ijoroana fa maninona moa no hifaninanana ny miditra ao amina ohatra amin'ny asa-panjakana fa maninona no mifaninana fa maninona tsoa zay tonga aloha tompo-tanindrazana faninanana satria maninona satria tsika miaingy amin'ny hoe mitovy ny olona rehetra manoloana ny sehatra asa-panjakana samya satria tsika ao anatina demokrasia dia mitovy zony rehetra ary mitovy ny fidirana ny olona rehetra nefa tsy afaka ao hipetraka amin'iny toerana iny dikany aleo zay mendrika ahoana ny afantarako ny mendrika tsy hoe olona fantatro ny mendrika tsy hoe rehefa fantatro ianao dia mendrika ary rehefa tsy fantatro ianao dia rehefa avako ianao dia mendrika zay mantsy izy dia zay le kiatrano atranotsika namanamana teo dia napetraka zany fa raha mitovy sika rehetra dia andao rehefaninana ka zay mendrika amin'iny fotoana iny no mahazo an'ilay asa rehefa zay tsy hipetrahantsony hoe iza ny manam-bola kokoa na iza mahafantatra olona kokoa rehefa izay zany no iarahan'ny rehetra manaiky fa hoe zay tokoa no atao eo dia apetraka hoe fifaninanana ny hiditra eo ary ianao moa zany raha hiditra mpiasa-panjakana nao inony angorokarena ve ho amin'ny fitsarana ve anao angorokarena ve no alenao sara ho any amin'ny faditseranana dia mitovy amin'izay misy olona mijery ny olotsotra tena hoe satria ny lalainy dia mbola ny soa ho azy hiditra ho mpiasa-panjakana mpiasam-bahoaka hikatsaka ny soa iombonana marina fa tsisy hiditra ao kosa aloha dia hoe tsy hamely tena mamely tena ianao satria misy karama voatokana ho anao ao
fa ny asanao kosa dia nataonao ho an'ny vahoaka zay mantsy ny everiko hoe lasa mahavilana an'le izy hoe anao mpitsara satria ao ve ny misy vola ao ve no afahako a manasoa ny manodidina na mpiarabelona anao mpiasan'ny faditseranana satria misy tombontsoa ao misy entana mivezivezy raha vao miala zany tsika amin'le voalohany le fotikevitra hoe fitovinjoany rehetra hiditra amin'ny sehatra asa anankiray raha vao miala tsika amin'le hoe ity asy ity nidirako amin'ity dia hikatsaka ny soiombonana marina akoatran'ny hoe amelona ny tena koa dia hikatsaka ny soa raha vao miala an'izay tsika zany a na ho aizy tsika na ho aiza kiatrano atrano a kinamanamana foana eo satria zay volalohako miditra eo a miantony ho averiko rehefa aveo rehefa manao an'liza dia zay le ampimamba amin'ny fahefana voalazako tarihy mety rovina no tafapetraka zay le fotom-pisainana navaran'ny zokobe lamina boty tsara ty zay raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao lavidavitra ihany ny lalako mbana raha ohatra moa za moa anisan'ny miatrika an'le atrikasa ivato e dia raha ohatra zao mihaino ny tatitra nataony secrétaire général ministère fitsarana farany teo zany dia efa niziezaka ozy izy a natao amfananana ohatra fandraisana mpitsara sy prakitra raha dia efa hitam-bokany zany ozy izy a ary azo lazaina ozy izy fa efa mizotra ho amin'ny fanatsarana aloha zany a raha eo anivo mifandraisana mpiasam-bahoaka amin'ireo sehatra asa reo zay zany zavatra eny zay amin'ny sehatra maro a fantatro hoe efa niezahana hoe novaina ny fifaninanana andraisana mpiasam-bahoaka any amin'ny secours fandraisana mpiasam-bahoaka rehetrarehetra any zany a efa misy le hoe QCM dia misy procédure napetraka isorohana zany hoe zay mandrabiraby vola na mampiasa ny fahefananany a no mampiditra olona arak'izay fatany fa mety ka ny hoe rovintsika no tonga amin'izay enkaja dia izao ny atongavantsika amin'izay a dia tsy maintsy zany a ataon'ny olom-pirenena rehetra tompona andraikitra ho teny ataontsika hoe teny hery a ampirisika azy ireo amin'ny fandraisana andraikitra sy ny zara asa menazy a ny fiovana ka le fiovana tsy hoe mitatatata ianao hoe ndao hanova na iova fa ny tenanao aloha novainao voalohany hoe raha ohatra ianao zany ao am-painarana ohatra dia tsy zay olona mahafinaritra anao no menao salanisa ambony raha ohatra ianao ao am-piasana dia tsy mitanila zay zavatra zay zany hoe raha olona raha tena marina zany raha olona ho fehezinao a raha ohatra ianao ohatra zao hoe taleny ny fandrarana ny mpiasa zany ohatra hoe directeur ny ressources humaines dia tokony zany a tsy ao aminao no raisina ny olona na ao amin'ny ministère iasanao ny olona havanao na namanao raha voatery andray an'le hoe ECD sy ny sisa reny zany fa mba miresaka any amin'ny dia rasy namanao ianao hoe mba fehezo any raha voaray a ny candidature ny tony olona tony amin'izay lafiny zay zany ianao sady tsy mpitsara sady ianao mandray a no mpitsara an'le olona ihany koa fa mba olona hafa no mife azy asa tiako tenena ny enkaja dia hoe misy fomba fiasa zany tokony mba hoe arahana zany a eo amin'ny olona manana fahefana na mpitantana olona izy a na mpitantana tsenam-bahoaka izy a mba ahafahana mamevahana fifaninanana marina sy ahafahana ihany koa mifeha amin'ny tokony ho izy ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana ny ataontsika hoe ny oeti-manana eo am-pelantanany ny fitondrana zany ao anatin'izay resahanao zay mantsy zava-misy a ny olona zao raha misy olotsotra anankiray manana baka ministera ray zao mitady olona manana baka dia ny fantanina mipetraka hoe ataon'ny olona avy any ambanivohitra betroka any atsimo ahona no anana herijika kokoa no ny olona avy eto Antananarivo zanaky mipiasa amin'io ministera io a samy manana baka ho tafiditra ao ny olona nange tena tonga dia kivy ny olona ny mpitady asa amin'izao fotoana zao tena tsy karotro mihitsy satria indraindray mijery dossier-n'olona marobe hoe tonga dia kivy hoe misy tonga dia pessimiste na ratsy zay tsy mba ho tahaka an'izao hoe nefa ny maro-pahaizana mety hitovy tsiory zay mihitsy le iverina kely le hoe resaka fampianarana ihany koa anisan'ny vahaolana raha toka mitovitovy a ny lanjan'ny fampianarana eto Iarivo ohatra sy ny any Io sy na ny any Betroka zany hoe fanatsahana zany ny diplôma ny afaka baka avy any sy ny avy any a dia tokony afaka tsara mifaninana hiditra am-piasam-panjakana fa efa nyteneniko telo izy
ohatra hoe ka mitovitovy ny karama any amin'ny sehatra tsy miankina sy ny aty amin'ny sehatra ny fanjakana dia tsy voatery tombona ny hoe azakazaka ho mpiasam-panjakana daholo ny olona tsiray avy fa mety eo ny anokatra orinasa manontena ny ohatra dia mety mahavelona azy zay fa tsy voatery hitra mpiasam-panjakana dia zay no ataoko hoe fa ny tena olana koa mantsy dia arak'izay teneny kazateo zay izy ilay ankizy zany avy any amin'ny toerana lavitra indrindra na hoe avy any ambanivohitra matetika ohatrany tonga dia miakatra eto izy dia ohatrany hoe tsy hoe sy lahatra zany izy hoe ahita masoandro ohatrany hoe tonga dia hoe zay anao misy fa olona namako fantatro zany dia hoe avy any ambanivohitra izy dia hoe anao iny ianao dia hoe malagasy ny zavatra ataony eto dia inona man inona tianao atao efa lehibe da anao mpampianatra any amin'ny EPP tsy hoe manambany mpampianatra any amin'ny EPP fa ohatrany hoe tsy lasa tsy manana fisainana hivoatra ntsony koa zany ny olona satsasasany zay ny tena olana koa any amin'ny resaka fotom-pisainana mihitsy le izy andromatao lamina body tsara ty fahitako azy misy moa ny hoe atao hoe andraikitry ny fanjakana amin'ny ankapobeny rehefa fampiroboroboana ny toe-karena fampandrosoana zay ny fanabeazana fanapariana fanabeazana zahatra fimasoan'ny fanjakana hatramin'izao zany sy ny fijerena zany ny faritra rehetra mbola mipetraka foana ao anatin'ilay hoe le fanasoavana n'ilay firenena amin'ny ray manontolo fa tsy hoe faritra vitsivitsy na hoe zay faritra ny avina zay iny andraikitra ny fanjakana iny fa rehefa hiditra koa tsika amin'ny ahoana ny atokisan'ny iverenany fatokisan'ny olona indray ny hoe tsy isin'ny akamakama sy ny kiatrano an-trano koa dia miainga amin'ny isan'ny ezaka zay tokony ataon'ny fanjakana zay indrindra rehefa mahita ianao fa hoe be ny kiatrano an-trano efa zaro kivy ny olona ary ny tena olana ny lasa lay manapahaizana le olona zay tadiavontsika ny tsy tonga intsony izy mifaninany tsy maintsy zany manao aloha tsika amin'le hoe ahoana no andresentsika lahatra ny olom-pirenena fa manana zo izy ary mety ho tafiditra eo izy rehefa manao ezaka za ohatra tsy mitovy hevitra loatra amin'le hoe rehefa avy any amin'ny faritany na avy any amin'ny ambanivohitra lavitra any dia hoe kelikely kokoa ny eritsika ananany tsy dia inoko loatra zay ary raha sady mijery sika amin'ireo hoe mpifaninana voaray atao hitanao eo daholo ihany lafivalin'osy ary misy olona mahay manapahaizana mihitsy ihany ka ezaka ho atao amin'io fahitako azy zany rehetra zany eny miverina ihany miverinatsika amin'ny hoe ahoana tokoa moa zany hoe kiatrano an-trano sy ny akamakamy zany eny endrika kolokolo zay ahoana zany fomba ahafahantsika miady aminy voalohany aloha tsy maintsy zavatra telo fanatsarana ny rafitra sy fomba fiasa aloha ahoana no anatsarantsika n'ilay rafitra le fomba fiasa eo mba tsy hoafana manao an'izay niteny tokoa ny namana teo amin'le hoe fahaleovatenan'ireo mpitsara fahaleovatenan'ireo mpitsara fa ny fahaleovatena tsy sanatriny zany hoe manao zay daniny kibony fa misy fetra ny fahaleovatena ary misy tamberina ndraikitra takiny rehefa namena fahaleovatena ianao fa tsy maintsy tamberina ndraikitra takiny aminao ny hoe nanaona tokoa ary ny vokatra rehefa naleo tena ianao nanao n'iny dia nanaona ny vokatra dia akoatran'izay le fanabeazana na izy itsara ikarakara fanadinana na ireo mpifaninana dia mila mahafantatra an'izay zay ho any mipetraka le fanontaniana hoe raha ianao moa zany niditra amin'asa ray fa manino ianao niditra ao satria ve ao ny amenona posy fanabeazana zany raha ianao no mpitsara fanadinana fa maninona moa no menao tombony ty mpifaninana ray ty raha hoarina amin'ny hafa satria ve fianakaviana satria ve ray fiaviana fanabeazana zay ary ho an'le olom-pirenena koa hoe tsika ve zany dia ohatran'izay foana ve zany ty atao hoe malagasy ty sahirana dia zay dia sahirana dia manahirana amin'ny fiainana dia tsisy hoavinay eo fa maninona ianao raha mba mitroatra mba miteny hoe ok zay kiatrano an-trano ok zay kinamanama fanabeazana zay fanatsarana rafitra fanabeazana ary ianao no nametraka an'ilay fanontaniana teo zay tokoa no izy lalàna ny fanararaotana amin'ireny zavatra reny eny dia efa fandikan-dalàna ary io tonga amin'le nyteneny namana teo hoe tsy hananakavana ny raharam-panjakana na amboko na ambon'olona rehefa vandana dia kary avokoa zany tsy androany zany tsy sotoavina malagasy zany zay mbola tenentsika amin'izao fa ny fanontaniana hoe tena ampiaritsika ve izy rehefa miteny an'izany tsika dia zay tokoa ve nataontsika rehefa mampiatra lalàna
sasana atria mbola miverina le loha hevitritsika k namanamana ke antrano antrano ary sao dia tsy fahitana taratra kosa ara ny vokadratsiny le izy amin'ny ankapobeny na ny efa filomanosan'le olona rehetra zany hoe efa lasa lojika sy normal ndray le resaka kinamanaman'olo zany amin'izao fotoan'izao dia ohatrany efa mandeha fotsiny sisa ny fiarahamonina sao dia mba zay kosa ara ny zava-misy dia ho lany andro fotsiny mantsitsika iresaka an'le izy raha ohatra ka tena zay mihitsy le zava-misy hoe ahoana ny atao itsika zany eto miara-manaiky hoe tena tsy mety io zavatra io raha mitohy raha mihitatra misaotra anao iainkaja nanome an'izay fantanina an'izay ho valiko satria ilaina mihitsy ny mampisongadina zany eo anivo ny fiarahamonina fa ireny kitrano antrano na kamakama na kondro fanakin-dravo na fanao ny tompona andraikitra reny no efa nahitantsika malagasy faisana vototra amin'ny fahaleovan-tena no ikitrano antrano sy akamakama ry fivadiana io no ny fitiavan-tena zany ny angonako aloha ny jereko zay vao firenena marobe ny mahery fotsika no nangiry firy tamin'ny raharaha 770 sy ny talohan'izay mbola no io fitiavan-tena sy ikitrano antrano io na azy fahaleovan-tenitsika dia mora nanapotika ny ezaka rehetra nataon'ny repoblika voalohany satria naleontsika nanomevahana kokoa ny vahiny sy natokantrano ary mipiraifeviana noho ny malagasy rehetra nisy fotoana koa tsika nana orinasa goavana be dia be nanahirana mpitondra mihitsy tamin'ny repoblika faharoa dia mety io kitrano antrano sy akamakamy ihany koa no fahalemena satria tsisy organe de contrôle efficace hoe camarady ve dia samy camarady ve dia famingana dia mandeha ihany zany raha mitarika ny repoblika rehetra tsika fahalemen'ny repoblika rehetra io ary ny ampira rehetra koa teto amin'izao tontolo izao dia io nampirodana azy ka tena marina zany tokony tsy nanakavana tokoa ny fitondrana fa tena hoe ianao zany vao manana fahefana zany ohatra lamina boty tsara dia efa tokony eritreritra izy hoe iza reny olona compétent amin'ny namako avy eto Antananarivo izany avy eo Fianarantsoa izany avy eo Majunga izany avy Antégo fahaiza-manao hiara hiasa aminy fa tsy hoe tonga eo izy dia ozy izy hoe atsoa daholo ny namana rehetra zay manana maîtrise any amin'ny tanàna fa azoko aloha ty fitondrany ty ohatr'izay koa namana Tsiory izy io zany mila manana fijery lavitra tsika le fomba fijery lavitra efa hitany Andriamasina Valina ny fijery lavitra ny Andriamasina Valina hoe zay tany hafatesany eto Madagasikara dia tandrazany tsy avadika izy na afindra efa fatany zany hoe zay fomba fijery goavana zay no ampiray an'ity fireneny ty raha ohatra mialatsiny fa ty ohatra ny anatsoriko azy raha nytenene Andrinampomerina hoe raha masina valapariko hoe ny ao ambadika io dia hoe ndaotsika hanao firenena ray tsy misara menakavy hiara hitondra nyty firenena ty tsy mora ho lasa vazany tany sy ny arenao aminy zay ny ao ambadika le izy fa io mantsy misy manao ohatrany hoe mitarika ho hevitra ratsy le izy nefa ny hevitra tsara ao ambadika le izy dia hoe firenena ray sika ndaotsika ho iray na amikery na kafetsena fa tanjona farany dia ny ompina ho an'ny tombotsoa iombonana satria raha manana valapari ambon-dramasina zany tsika tambary daholo zany Madagasikara zany mahavokatra mahavelona ady amin'ny fahavalo-pirenena voalohany ny mosary dia za zany iainkaja dia ilaza hoe raha tiatsika ny ampandroso ny firenena dia tsy maintsy sika mandingana tena lavitra mihitsy n'le kitrano antrano sy le fomba fijery hoe ny ao antrano ihany namana akaiky ihany fa mijerytsika hoe raha vao miresaka firenena dia lavalonyosy praitandrazana daholo ny zava-misy mantsy zao zay zao tena tsy mazaza mpanao gazety voaingana reny motion de déchéance censure sesisy reny hitanay mihitsy ny henonay ary hita mifampiresaka ny sampanao politika dia tsapa hoe misy mifampitarika ministre sasany amin'ny député sasany samytsika avy arianany toany fa samytsika avy arianany araky renambaranao teo tena fa rovina ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe efa ahitantsika taratra n'izay hoe manomboka mandaka n'le kitrano antranotsika efa manomboka mivoatra makany amin'izay tsika tsy olona ndrena rovina misy zaloha mahita efa misy ezaka ihany ataon'ny fitondrana amin'le resaka RRI raha mahita nareo isaky ministère dia pseudo zany ny sariny sy ny matricule ny tsirairay avy fa zany mietratra hoe sao dia tsara ampina izy iny ampina transparence koa zany hoe apetraka eo ihany koa ny CV sy ny diplôma ananany tsirairay avy amin'izay mantsy tena hitany avany hoe tena tafiditra araka ny tokony izy ve le olona fa
misy ne tsy fatapatatra teny fotsiny fa dia hoe tany fotsiny dia hoe miasa amin'ny ministera zatsy na zao dia misy transparence kokoa indrindra koa ny any amin'ny fitsarana ohatra hoe misy le gadra zao tokony gadra tena fatapoky fatam-pionena fa ny gadra izy namono olona nefa tampotampoka dia mivoaka miaraka amin'ny fiarahamonina any izy dia asiana transparence daholo izay zavatra zay dia mikasika le hoe ny tena marina kosa ny dia tsy fahafantaran'ny olona ny andraikitry ny ministera tsara avy na koa tsy fahafantaran'ny olona hoe akoatra ny andrim-panjakana sy ministera ny tsy voatery ao ihany koa no toeram-piasana azo iasana rehefa vita ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo fa ohatrany hoe tsika zany variana fotsiny hoe tsy maintsy mpiasa-panjakana fa be da be ny sehatra azo iasana dia mila mpahafantarana ny mpianatra izay zavatra zay fa matetika mantsy tsy fantany akory hoe izy izy rehefa anina fa dia matetika rehefa hoe vita fianarana dia hoe na izy dokotera izay foana no iasana na izy mpiasa-panjakana nefa misy asa mahavelona hafa akoatranao eo na dia fantatra ihany koa za fa sarotsarotra miditra amin'ireny satria mitovitovy ihany mila rehetrarehetra fa farafaratsiny fantan'izany hoe tsy terany eny lalana lehana afaka mahaleo teny izy amin'ny fiarikarena zay ataony dia inona ny azo anampina anazy amin'izay ihany koa zay koa tokony hojeren'ny rafitra politika andriamato lamina boto tsarady ahoana ny tsika zany zao efa miresaka an'le hoe le rafitra izay misy amin'izao fotoana zao na ilay fitondram-panjakana misy na ilay fomba fiasa aiza hoe zany teboka tokony boostena ataoko anaty farakosona na hoe amafisina ary andakanana ialana n'le tranotrano zay ny ray aloha marina misy tokoa le fahakiviana amin'ny sokajin'olona sasany ary rarina izy rakivy satria tsy nahita rirany mihitsy izy eo amin'ny ezaka nataony na le faniriny zany mba te mba ahazo na dia apahany kely ary amin'ilay tombotsoim-bonana etsy andanin'izay nefa ny le fatapahan-kevitry ny olona ihany koa tsy manaiky intsony le kiatrano an-trano sy leky namanamana dia anjara ny fitondram-panjakana zay satria voafidy izy satria zay no ny fidianana azy eo enganeka ho tsapany rehetra zay hoe zay tokoa ny fidianana azy eo na nametrahany azy amin'ilay andraikitra ambony anjara no manosika an'izay le etaetany olona te hiala mikiatrano an-trano tsy nikinamanamana zay ahoana moa ny androsehany an'izany ny asa atao hoe inona lay asa ataonao ary mitondra makany amin'le soembonana ve raha lasitsika fa hoe ndao sika hiady amin'ny tsy fandrimpahalemana dia aseho amin'ny alalan'ny asa atao hoe akoatra ny fivoriana sy ny fikaonandody iny am'izay le fanatanterahany hoe tia le vokatra lasitsika fa anao soniny firotsahana anatanteraka ny paikady-pirenena adina amin'ny kolikoly dia aseho amin'le asa amin'izay koa rehefa aveo io tokoa rehefa misy tratra dia tia le olona tratra any amponja ary ireto le fananam-panjakana fanaverina tompona andraikitra ambony mpitondra eny manao an'izay ary manosika an'izay ezaka zay tsara atao tsapany olona rehefa nyfantany teo mantsy hoe amerina nyfatokisan'ny olona dia tsara atao tsapany olona fa tsy verimaina tokoa le faniriny mba te ahita hoe mba tsaratsara kokoa no avy mba misy mba mahazo rariny izy mba farafaratsiny rehefa misy manodikodiny any arem-pirenena diny tokoa fa mandray ny andraikiny reo mpitondra reo nanakinana andraiky io ny voasazy reto ny volam-panjakana ny veriny zay no ihany no afahantsika mamerina ny arem-pirenena ary eo koa tsara saika trano an-trantsika mantsy miresaka fanadinana tsara atao fantatra koa zay ezaka atao eny amin'ireny sampanandrara azy mikarakara fanadinana ireny bianko moa miara-miasa amina sehatra maromaro dia tsika zany mbi ao an-tsainao enam sekoly ambony manofanao mpitsara sy prakitra raha tsara ho fantatritsika fa tsy mitovy intsony eny ny zava-misy amin'izao sy ny taloha kosa misy fanatsarana ny namako moa teo dia efa namoaka an'izay tsy miteny aho hoe zay ny faratampony fa kosany mila ihany koa zany fanjakana mampatanjaka mampahery ny olona hoe misy ezaka atao ary efa manomboka ahitam-bokatra mila atao fantatry ny olona zay mba aniny mba tsy hakivy azy tsy hampihemitra azy reo amiko zany aloha manana andraikitra be deaibe mihitsy ny mpitondra ny olom-panjakana fa indrindra koa manana andraikitra ny
fiarahamonimpirenena manandraikitra zany ny olo-pirenena satria rehefa miresaka kiatrano kinamanama antsika dia aza adiny fa eo ange le eto amintsika moa ny olona efa manomboka mahatsapa an'ilay hoe zany hoe fifanitsahany tombontsoa manokana sy ny andraikitra sahaniny zany conflit d'intérêt moa ny ilazana azy eto amintsika zavatra mbola atao hoe vaovao ihany izy io satria ny lalàna 4 mba ny ady amin'ny kolokolo ny nametraka an'izay hoe conflit d'intérêt zay voalohany ao anatina lalàna fa isan'ny tena tsy maintsy tokony ho voiziny izy io ary rarana raha vao misy soyombonana raha vao misy mety fanitsany dia tokony ho apetraka zay ary tokony akoatran'ilay lalàna zay tokony hisy famoaboasana ny hoe conflit d'intérêt fisorohana an'izay fanitsahany tombontsoa manokana sy ny asa sahaniny zay tsy maintsy ampidirina ho an-tsainy zay ny rehefa izaho no miandraikitra asa zay tokony hitandrovako ny soyombonana tsy mahazo mifanitsaka amin'ny tombontsoako zao samyrery iny satria ninninona ezaka ataonao rehefa mifanitsaka iny olombelona gne ianao hoe tsy anjely ianao tombontsoanao tsy maintsy hojerenao ary jereo fa raha voaresaka kolikoly raha voaresaka ampimamba dia jereo fa misy ifandraisany amin'iny fandaninany mpitondra eto amintsika na fanaovana politika eto amintsika mialatsiny fa raha izao aloha raha ny endriny amin'izao dia mbola malalaka dia malalaka ny idiran'ny fanitsahany tombontsoa manokana sy ny asa sahaniny manaona ny lalàna momba ny fifidianana manahoana ny lalàna momba fanaovana politika fanontaniana apetraka hoe ireo mpanao politika antsika ireo ve mialatsina tsy orandrenarivolo ve anao tanora mpanao politika ahoana rovina no mety kelikely finoana andao atao hoe aratsina saiko zay hoe isy an'izay zavatra voalaza ny zokobe lamina boto tsara dia zay ho azo antenaina amin'ny mpanao politika amin'izao fotoana izao za aloha mbola velinaina dia manantena foana ny zavatra tiako resana angambany le nationalisme efa sy manana tsiditsidiky namana rola teo ihany hoe rehefa mifanaiky tsika malagasy rehetrarehetra fa eo ihany miteny malagasy ofisialy ihany dia mikatsaka tombontsoa eo ihany dia afa kokoa mifijery amin'le resaka hoe fampandrosoana firenena fa ho manarakarak'izay jerena ihany koa ny le rafitra fampianarana zay tsy manara-penireny fa ny tena manahiona mantsy dia ny akamaroan'izay olona mandondona any amin'ny ministera na ohatr'izany na any amin'ny sehatra tsy miankina dia tena hitanao hoe ambany le farapaizan'le ankizy tsy n'olo ankizy ireo ihany fa n'olo mpampianatra sy le sekoly zay tsy mivoy an'le zavatra mavolenta zay dia fahatelo manarakarak'izay tokony isy ihany koa ny salon nany hoe porte verte zany mampafantatra ny sehatra rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena fa be da be ny mantsy mahafantatra ny hoe inona ny ataon'izay ministère ny affaires étrangères zany inona zany ataon'izay ministère ny justice zany ny tena ampalela moa dia hoe aiza misy an'izany ministère ny affaires étrangères tsisy mahafantatra an'izany anie be dia be ny tsy mahalala be da be ny tsy mahalala fa dia hoe ny anosy dia ny anosy aiza hoe zay ny amin'ny tribunal zay ihany fantatra dia eny ny olona vao manontany fa efatra fa manaraka an'izay ary tena idéal dia hoe alalahana ny sehatra ahafahan'ny tanora na vita fianarana miditra amin'ny sehatry ny asa zany hoe azo atao ve mifanaiky amin'ile orinasa vahiny na orinasa malagasy ohatrany fataon'ny sekoly vitsivitsy moa zany efa manao an'izany hoe misy partenariat amin'ile sekoly dia vao vita ny stage dia tonga izy dia miasa any reny zao hitako mety reny fa akoatr'izay inona ihany koa mbola azo atao akoatranao eny zany hoe le orinasa vahiny be da be zay miasa hoe teo tsy hoe hipetra-potsiny eto izy dia hoe tsy jerony misy la atao hoe inona misy teo responsabilité de l'entreprise zay tsy diso social RSE responsabilité sociale en entreprise zany zay manatsara ny fahampiainana sy ny fiarahamonina eto amintsika dia tokony manao an'izay daholo zany hoe tokony hosokafana be dia be zany na ny resaka ara-toekarena sy ny sisa mba ahafahana mampiena n'le hoe tranotrano amin'ireo sehatra hifanitofana amin'izao fotoana izao zay indrindra satria rehefa tena resy lahatra sika hoe mahavelona sy mahafinaritra eto Madagasikara mampiena ihany koa ny zay zavatra zay ny fuite de cerveau satria ny tena marina amintsika amin'ny teny zao ny akamaroan'ny tanora dia te hiasa ny ivelany daholo satria tsy zarazary
tsy fanaraka tsy fanandrify amin'ny karamaraisiny ny faram-piainana eto zany. Iverenako tsika le fanontaniako teo hoe ny mpanao politika amin'izao fotoana izao araka nambaran'ny mpitsara lamina boto tsara dia teo le mpitondra amin'izao fotoana izao ny mpanao politika fahitanao anazy ao anatin'izay le fametrahana an'le hoe fialana mikitrano trano izay mety ho azo atenaina dia n'izao ve izy io hoe nilaza ianao teo hoe RRI fa le fotom-pisainana ahoana ny fahitanao azy aiza le teboka tena mila ovaina zao zany ahafahana manaova azy ny teboka tena tiako ovaina angamany amin'le lafin'le hoe mila refondation de la république zay hitako hoe mbola miala tsiny aloha fa tsy ho vetivety zavatra fa lavitrezaka fa tsara dia efa tomboka izay zavatra zay hoe ahoana ny fitariana ihany koa ny tanora anao politika zay zany tena hitako hoe mila apetraka teny zao tokony atao teny zao fa matetika moa rehefa mitena an'izay zay dia hoe fa maninona miandry any aoriana zao ny dia efa manao hoe mila mandresy lahatra ny tanora andray andraikitra matetika mantsy rehefa manao politika koa dia mitovy amin'le teo ihany koa le izy lova na hoe tonga dia kivy rehefa politika dia ratsy tsy politika tompoko tsy ratsy zany fa ny toe-tsaina entina mily viliana ny fanaovana azy no ratsy zay zany tia napetraka hoe raha ohatra ka maro ny tanora efa miditra amin'le sehatra dia tsy sarotra ho an'ny mpitondra ankehitriny na mpanao politika ankehitriny tsony ny mijery mpandiby azy rehefa rahatry zay fa ny ankamaroan'ny mpanao politika mantsy dia hoe ny ohatr'izay ihany kitrano hatrany ihany koa le izy hoe zay olona anatinatiny ao ihany dia tsy mijery alavitra loatra zany dia sarotra le ivoana amin'ilay izy andeo ato James Franklin mifampitohy amin'ny teny namana lamina botsara disy tsy io rendrandriana vo teo ihany no zavatra mbarako araka ny voalaza teo dia efa tafiditra ao anatin'ny kolotsainan'ny vahoaka koa le kitrano antrano sy le akamakama io satria zao raha vao ohatra zao ianao hoe misy mpitondra eo dia efa nale ansaina hoe le zana no mandimby an'io le iana mandimby an'io misy tsara no ny zanak'io na ny havan'io dia io moa efa ndraisantsika tamin'ny fandarana fa teo aloha hoe misy atoko dia hoe raha vao tsy zanaky ny republika zao no ao dia tsy ho lasa entité dirigeante mihitsy ianao misy atoko zany dia raha mahita le fanao hoe fa ny zava-dehibe dia izao raha ohatra sika ka hoe manomana no avy firenena misy aloha fomba fijery tsy maintsy hovaina zany amin'ny tanora ankehitriny hoe tsy no avy ny firenena zany intsony ny ankizy fa ny tanora fa efa ny ankehitriny ny firenena ny ankehitriny ny firenena aloha raha nijerentsika dia tena afa-baraka ny tanora malagasy satria ohatrany hoe tsy mendrika ny omena andraikitra ambony raha tena marina ohatrany hoe kisendrasendra mialatsiny aminao ohatrany hoe kisendrasendra ianao raha ataon'olona an'izay fa ohatrany hoe amin'ny kolotsaintsika zany dia hoe mametraka hoe reto no ray aman-dreny reto no zao reto no éducation d'expression française zany hoe ianao no taizana tamin'ny fanagasiana efa heverina ho latsa-danja sady dia rehefa mikaroka ny tantara mpiainanao ny olona hoe inona ny carrière de la vie anao ny tantarany ezaka nataonao tamin'ny fiainana dia tilianao hoe nanao fiofanana tany ivelany ve izy nianatra tamin'ny sekoly ambony tariva ka raha vao tsy ao zany dia efa heverina kanefa reo olona no beazina tamin'ny fanagasiana reo zany hoe ianao na reo isika ireo no mafe ilay fanagasiana ilay fitiava-tanindrazana ilay fahafaezana ny temim-pirenena any an-tanana ny vahoaka hahitsy le fisarihana ny besy maro handeha amin'ny lalamarina le fitadiavana hoe ny firenena tsy tanindrazana kely le misy valalam-piandry fasana io fotsiny fa ny firenena zany dia zay tany alehanao ka ianao tsy tokony ifendraina raha hoe alefa ary asa ary na anao hiraka ary satria tanindrazanao daholo na zay teny ampiasainao teny malagasy ianao fa hain'olona foana zay teny ampiasainao tsy vahiny ianao raha eto Madagasikara raha zavatra zany iankaja ny olona no beazina atao anatin'ny fanagasiana na ilika tsy ho ao anatin'ny fitondrana raha sendra mahita ianao hoe olona ao anatin'ny fitondrana hoe mbola tanora mitovy taona aminao dia jereo fa
misy zavatra netreretina zany hoe mamirapiratra sy mendrikatsa na miatrahana azy tao ary fahatsoana nefa le izy satria zao raha ny tena marina zany raha te hanova marina tsika dia tsy maintsy tsika tonga amin'ny teny vazaha ialako tsiny ohatra ny hoe mijongle na milalao ny ataontsika hoe fahaiza-manao sy fahalalana avolentan'ny tanora malagasy satria sika mantsy dia tena nampianarina tsara tao anatin'ny teny malagasy madio nefa koa tsika dia matoatsika nahazo ny avim-pahalalana teny vahiny mafaka manoratra ny tatitra na ny didim-pitsarana na ny rapport na ny zavatra rehetra zay ataonao amin'ny asanao dia miezaka ianao na teny frantsay miezaka ianao mahay teny anglisy vomaly zao resaka tamina namana avy any Suisse teny frantsay navadiko teny anglisy fa gaga izy hoe ohatrohatr'izay tiako tenenana enkatsa hoe tsy mitombina zany le faniratsirana ny tanora malagasy dia amin'ny lafiny ndray koa tsy nisy ezaka tena natao na metrahana amin'ny toerana sahazaza ny kitan'ny fanagasiana satria tsy heverina ho anisan'ny kita Madagasikara reny olona reny tena manana tsy neverina ohatra ny hoe fitaovana apinga sy lefy maranitra ahafahana mandretsika afa-pandrosoana ny talenta sy ny fahaiza-manao an'ireny olona reny ny antony dia tsotra kely satria efa masahana ho atsaintsika loatra ny hoe fampianarana amin'ny teny vahiny fifehezana teny vahiny fandehanana andafy zay tena zavatra lehibe mihitsy nefa ny any andafy zany ane ho antsika efa tany fiarakodia mandeha aingana be ny any dia misy mba misy SDF koa any misy olona ohatrany aty amintsika ihany ange any fa ny azy fotsiny hoe tsy mafy be ohatrany atsika ny ka io indrindra mantsy le zava-misy amin'izao fotoan'izao satria na tiana na tsy tiana ny zanaky ny olona manakatao no lasa ohatrany hoe satria mahay dia iny no sahaza ny toerana sahala amin'izao no izay nambaranao teo izay satria mahay rehefa manam-bola kanesana ny mahay rehefa ohatran'izao zao ka ny ahy zany ny tiako atao zay aniriny fanantenana na ny fahasahina amin'ny tanora mitovy fotoana amin'ny tena amin'izao fotoana izao hoe tsika ankehitriny tsy tokony heritreritra ntsony fa tonga dia voatosibotanina fandahoanao zavatra fa ilay fotom-pisainana sy ilay fiatrehana ny hoe tsy mitovy ilay vola sy ny fananam-bola am-pelantanana zay koa sakana anankiray lehibe ao anatin'le izy ka ohatra ny fandray amin'ny resaka itsolra ndrenary vonto ihany hoe ilay fandanjalanjana an'izay so dia mbola mety hoela ve zany vao resy ty resaka kitranao-trano ty raha tsy efa mba metsara amin'izay ny farim-piainan'ny olona sy ny farim-pananana ary mihena ny elanela ny mahantra sy ny manan-kareny tonga dia tsoroko be ohatr'izay ny fantanina androbato fahita raha izay indray aloha raha hiandry an'izay hoe hiatsara ny farim-piainana na ny farim-pananana izay ka io ny sakana lehibe tsy hiatsaran'ny farim-piainana sy ny farim-piainan'ny maro anisa tsy eto amintsika rery ange misy an'izany elanelana eo amin'ny manana sy ny tsy manana zany ary tsy androany zany tsy homaly zany fa inona ilay fiarahamonina tiana ho ajoro eto inona ilay endrika tiatsika omenany malagasy rehefa milazatsika manjaka vahoaka demokrasia moa ny andikana azy dia inona zay amintsika ary rehefa milazatsika hanao fampandrosoana inona le fampandrosoana dika ny fampandrosoana avy hoe misy trano fitaratra mijoalajoaly etsy dia nefa ny eo ambadika eo misy trano dabo mialatsiny fa zay ny zava-misy aloha zay ve le fampandrosoana tadiavina ka ny anankiray koa hoe fanomezana andraikitra ny tanora sy ny ezaka ataon'ny maro anisa zany mba hiova mba hiala amin'le zavatra misy amin'izao tadio fa ny fahefana ngeka tsy omena fa alainy rombahanao hoe ny atanany miazona sy manao ampimambazy ny fahefana ka raha mila toerana ny tanora dia anjara ny mahatsapa fa hoe efa toerako ny andray andraikitra eto amin'ny firenena ka ity mirotsaka ary ohatran'izay ihany koa ilay maro anisa satria tsy ny olona rehetra no tonga eo amina toerana mpitondra fa ianao afaka mitondra n'izay olona mitondra ny feonao makeny amina sehatra zay afahany amin'izay raha ohatra ve ianao ka olom-boafidy rehefa tonga eo izy dia ny tombontsoany no teneniny voalohany fa mila fiarakodia tsy matao-dalana raitra dia raitra izy mila tombontsoa zao vola tsy toko tsy foroana izy
satria iny ny olona verinao fa nasolo tenanao satria mbola zay ny ao an-tsainao satria rehefa nanao fampelezakevitra dia zay nanaparitaka vola be indrindra no nofidinao zay natolotolotra reny fa tsy ny fandaranasany na lay hoe ity tokoa ny olona veriko fa mahasolo tena dia tsy gagy ianao rehefa aveo rehefa tonga eo le olona eo amin'ny toerany nametrahanao azy a dia manararaotra ny fahefany nomenao azy a dia mampiasa an'izany ho an'ny tombotsoany kiatrano an-trano ihany mbola resahako miainga avy amin'ilay kiatrano an-trano ihany zay amiko zany a tsy maintsy ny tsirairay a isan'izay ny tanora indrindrandrindra ny tanora ny mahatsapa hoe ok zay tsy zay tsony no ampandroso tsy zay tsony ny katsahana ny soimbonana ka noho izany rehefa tsy mahavita ianao alohandray anaovako azy rehefa tsy omenao iny a zany tonga maka azy eny a mametraka fa efa anjarako zao ny daolobe ny olom-pirenena anjara ny mametraka hoe ity olona ity ny mahasolo tenanay a afaka mikatsaka ny mahasoanay rehetra mahasoany rehetra dia tonga hatrany amin'le resaka teo moa amin'le fanitsahany tombotsoa manokana sy ny asa manahoana moa ny lalàna misy amintsika amin'izao amin'ny famatsiana ny antoko politika famatsiana ny fampelezakevitra io lalàna io ve no ahitantsika any hoe manahoana ny mangarary izavy ny mamatsy ny fampelezakevitra ary ohatrinona ny vola ampiasaina eo raha ohatra ka hifidy be ny tanàna ianao ohatra dia ohatrinona ny volana ampiasaina eo dia inona no ambadika zay iza ny tompon'izay vola zay a ary reny ve dia olona tena faran'izay tsara fanaka dia hoe tia mivola ampiasao a dia rehefa lany ianao dia lany dia faly a fa lany ianao sa inona ny tambin'izay rehefa mbola tsy voavahantsika zany zay a dia eo le kiatrano an-trano ny amahantsika an'izay dia mifatsapahantsika aloha fa ratsy zay tsy mitondra soa ho an'ny firenena zay ary tsy mitondra lavitra zay tsy mitondra tena fampandrosoana zany hoe mila fantatra mazava ohatrinona ny vola inona avy ny fidiram-bolan'ilay antoko politika ohatrinona ny vola ampiasaina amin'ny fampelezakevitra ary a izavy no mpanohana zany any any amin'ny firenena mandroso tsy mba metrakolana mihitsy iza no manohana ny antoko a anankiray fantatry ny rehetra fa ino no manohana azy mora ho hita eo raha manao kiatranotrano ilay olona ity rehefa voafidy dia fantatry ny rehetra ay satria ve nanohana azy dia nomenan'izao dia aiza ilay fitovinjo dia aiza ilay lalàna mandraran'izay sy namany fa ny antsika zany a mbola manjavozavo zay a zay nefa nifototra iorenan'ilay manjaka vahoaka na ilay demokrasia resahana teo rehefa mbola mangozozo zany a ny demokrasia manjaka vahoaka dia mipetraka foana ary mbola sarobahana ty le resaka hoe kiatranatrano ka namanamany ity satria miainga avy amin'izay le hoe fitsinjovako ny akaiky a fa nefa raha tena le firenena ray manontolo mihitsy a no ataonao ampimamba tsy anao akory ary fa le olona ao ambadika ao zay tena mitanany mitazona ny rem-pirenena no mampiasa ny volany a dia manao ampimamba sanatrian'izany ve fa lafo ve le tanindrazana satria eo ampelantanana olombitsy le fiainam-pirenena zany hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny tombotsoko anao dia etsehako dia mianjera zay ve le izy engane mba tsy hoy izay ary anjarantsika rehetra nefa tsy anjarantsika rehetra nefa no miaro mba tsy ho tonga amin'izay fa ny kilatrano an-trano sy ny kinamanamana miafara amina fiorodanana firenena araka ny tenynamankoditra kely mihitsy satria tena marina le izy mampatsiakely ny tantara hoe saky niteraka olana foana izy io dia hoy za hoe rovina no ilamina zany le lalana andehananay taranaka tatriarina zany raha vazay ohatra nefa voaozina ianjeran'ray ve zany ny rafitra misy amin'izao fotoan'izao sa hoe inona zavatra hitranga ao anatin'le zava-misy amin'ny ankapabeny miazakazaka be ny fotoanantsika manana eo amin'ny 20 minitra eo tsika andao iresaka amin'izay a zavatra tena hoe azo tsapaitanana zany ndao indray atomboka tsika miainga any anivon'ny fokotany tsy misy vahaolana ve atao a bataina miainga any amin'ny fokotany amahana ny resaka kitrano trano sy ny sisy io tiako tenenina hoe ny fifanampiana eny amin'ny mpiarabelona mihitsy a no tonga dia averina ny fifanampiana amin'ny firaisakina ny valitanana sy ny sisy sao dia tokony fifampitaizana amina fomba tena gasy be ohatran'izany a no amahana nyty zava-misy eto amin'ny firenena ity James Francois marina tokoa aloha fa ao anatiny ataontsika hoe roin-kevitra vohizana namana maro any amin'ny tambajotra sosialy a ny hoe fokon'olona miavao a na ny hoe fokon'olona miandraikitra na ny hoe fokon'olona mandray andraikitra na hoe fokon'olona mizara andraikitra fokon'olona mifampife ny fokon'olona eo anivon'ny fokotany a dia efa tafiditra ao anatin'ny fialana tokoa amin'ny kitranotrano satria indray ane misy ankohonana ohatra tsy mahafeny ny zaza maditra na ny ray-pianakaviana maditra
dia mety vita ny fokotany sy ny fokon'olona ny mandamina an'izay. Mety misy koa olona tsy mandray andraikitra dia anjara ny fokotany sy ny fokon'olona mampatsiahy azy ny adidiny eo anivon'ny fiarahamonina. Fa hitariko ilay izy iainkaja, hitariko amin'ny fomba fijery macroéconomique sy ataoko hoe politique nationale. Satria rehefa zohina zany ny zavatra adinon'ny olona tompon'andraikitra matetika dia izao. Ny voalohan-karena ao anatina firenena anankiray dia ny olona ao aminy. Zany hoe ny olona no harena. Raha ohatra isika ka hanao kitrano an-trano na hanao fitsaramitanila, zany hoe hanao hoe ry akamakama dia aza faizina, iry akamakama dia omeo tombotsoa, iry akamakama dia omeo toerana, dia tsy jery isika afa-tsy ny tombotsoa amin'ny faritra ny aviana mialatsiny avana amin'ny hainao manjery raha dia na eno andrano hoe misy olona miteny olona avy aty aminay indray ny ataovy izao amin'ny prime ministre vaovao ohatrany, dia tsy andrositsika satria ao anatiny tsy prime ministre mihitsy tsy oronandrenarivonina manao politika ny olana dia izao hoe raha vao ohatra isika ka manao faninanana tsy miainga amin'ny fahaiza-manao sy ny finiavana nanan'ny olona, zany hoe ny fahamendrehana nanany, dia misy zany fatiantoka lehibe eo amin'ny firenena satria misy olon-kendry olo-mahay olo-manatraikefa anjorom-bala tsy voapetraka amin'ny toerana sahaza azy, ary dia ny voalohany mandray ny kihoany amin'ny zavatra iny aloha dia mifokon'olona, avy eo ny farim-piarahamonina zany ny commune, ny région ary ny firenena manontolo. Ary tsika ne tokony tsika andao karazana ohatrany hoe marketing. Ny allemand zao vao nahita hoe misy mpisaopinenina siriana dia rehefa nieritreritra zareo dia ozy hoe ampatanjaka ny toe-karentsika fahatongavan'ireo olona ireo alefasy mankaty daholo zay tsy velona any amina zay manana olana aloha fa omentsika asa, omentsika fitafiana sy trano, fa hampandroso antsika eo ary atonga antsika compétitif. Raha tena marina zany tsika malagasy tokony ho compétitif koa tsika, zany hoe hamorona ny ataontsika hoe rivo-piainana ahafahany olo-pirenena malagasy ny velany any na reo vahiny koa zay efa nanao hiraka teto ary mahay teny malagasy manofo mbola hiasa na hipetraka eto misy zany zay fa nahita vazaha hoe si tu m'embauches monsieur James je travaillerai chez vous. Tena nahita zany vazaha hoe manaiko ampiasainao monsieur James raha raisinao miasa aminao, fa tiako mipetraka eto Madagasikara. Ka ny malagasy any ivelany rehetra reny hoe mana capital reny hoe manina moa politika atsika raha ataontsika politika ohatra nandry zareo Allemana zay manitona ny manam-pahaizana sy manam-bola natraikefa siriana na europeana turka sy ny sisa onona ny aminy sy asany aminy, dia tsika indray mba misitona malagasy aloha sy ireo volontaire rehetra ny asa teto nianatra teny malagasy mba hampandroso Madagasikara zavatra azo nofinofisina zany satria reny olona reny efa niaina tao anatin'ny fanagasiana. Ny tiako resahana le hoe fokotany ny zavatra lesiko hitako hatramin'izay ny antoko politika hatramin'izay dia tsy manao ny anjara andraikitra voalohany dia manabe ny vahoaka. Tadidi mantsy fa zay ny andraikitra amin'ny antoko politika, fa le andraikitra faharoa mantsy le hoe fakana fahefana iny mandeha ho azy iny, fa zay antoko politika zay rehetra nisy hatramin'izay dia tsy nampisongadina zay eny efa tsy betsaka. Fa ny mifanaraka amin'izay mifanindran-dalana amin'izay dia ny fandoavana latsakemboka tokony ataony ny mpikambana anatin'ny antoko tsirairay avy. Fa matetika mantsy ny zavatra raiky tapisaka ankoatran'le kolokolo sy namanamana kitrano hatrany ity dia lasa manjaka ihany koa ny hoe mameza kely me régime sy ny ohatray. Fa ohatra mantsy ka mandeha le latsakemboka ataony tsirairay avy na iny fokotany iny anatin'ny antoko politika dia nitaberana andraikitra iny anjara le antoko ny manabe le vahoaka. Dia iverenako mantsy ny hevitra tsara be naposaky lamina body tsara dito le hoe isaka manjaka vahoaka inona tokoa marina amin'izay le hevitra avotrana eny antoko politika eny. Zay zany maniry afaka folo taona mba atoko lehibe anankiroa sisa manjaka eto amin'ny firenena. Ohatrany any amin'ny républicaine sy ny démocrate ny États-Unis eny misy centriste eny fa rehefa misy identifie amin'ny hevitra lehibe anankiroa ny olona dia
mety mora kokoa zany ny mampandranjara ny tsaraiava anatin'le firenena fa zao koa aloha ny zavatra tiako resahana efa naresako izy nikitranatrana dia misy ny tsara misy ny rasy ohatra ny républicain efa mahazo fahefana ihany io izy tsy tady olona fa tsy ao anatin'ny républicain ihany no mitondra ny firenena ary olona manampaizana no ampiasainy fa nikitranatrana ratsy dia lefa niteneniko teo tsy mety mamotika firenena ilay kitranatrana izay olona tsy tokony nipetraka amin'le toerany sy ny olona manana diplôma fosika no mahazo an'le toerana izay nefa le manjaka Andriamato lanina body tsara ty ny any tonga dia le filazan'ny namana tsiory teo no tonga dia ho raisiko kitrano an-trano misy tsara misy ratsy ny hevitro indray dia hoe rehefa tapaka ilay fitovian-jo rehefa tapaka ilay fitoviana ahazo tombotsoa izay iombonana dia ratsy foana izay ratsy foana izay tsy manala mihitsy amin'ilay hoe ahoana tokoa moa ny arahako miasa amina olona izay tsy mitovy fomba fijery amiko misy zany karazana misy sehatrasa izay tsy maintsy izay no eo ohatra ndao raisina satria vao nisy fikaonandoha mikasika indrindra ny eo amin'ny hoe politika hoentina manatsara ny asa-panjakana dia hoe ahoana no analana ny fanaovana politika eo amin'ny fisahanana ny asa-panjakana dia isan'ny vohitra teo zany le hoe tokony izara roa misampana tsara ny hoe fampandehanana raha-panjakana sy ny fitantanana ara-politika zany hoe ny ministra tompon'andraikitra voalohany eo ministera manana ny tarika izay miaraka aminy izy ny mpiara-miasa akaiky aminy amin'izay miandraikitra n'izay lafi ny fitariany zay na politika ozytsika dia misy kosa ilay fampandehanandraha raha-panjakana fa raha mifangaro ireo ny olana mantsy rehefa mifangaro ireo dia lasa le politika no mibaiko ny fampandehanandraha raha dia nidikan'ny politika zay dia efa miditra amin'le verina foana amin'le kiatrano an-trano hoe zany hoe tombotsoanay ato amin'ny antokonay tombotsoan'ny mpiara-mitolona lasa iny no mibaiko ny asa-panjakana zay no ohatrany tsy azaozahoako mihitsy an'le hoe raha vao tapaka ilay fitovian-jo fampandehanandraha raha-panjakana zany ho an'ny rehetra iny zany na izana ianao mitovy ny zotsika eo raha ohatra kosa ka hoe hitarika andraikitra hoe hitarika andao hitondra nyty zay dia ny olona veriko fa mitovy fomba fijery amiko no mitondra n'lay fitariana fa aninony hikatsaka ny soiombonana eo zany tsara misaraka tsara fahitako azy ary miverina foana fa everiko hoe tena zava-dehibe inge eo lay fisorohana n'lay hoe fantsahany tombotsoa le resahana teo tombotsoa iombonana sy ny tombotsoa manokana rehefa ireo no mifanitsaka na mifangaro dia ny tombotsoa manokana foana ny tombotsoa ny tena foana ny mahazo tombony amin'ny maha-olombelona ny tena eo zany resaka amin'izay tsika amin'le hoe fa ahoana no hialana mikiatrano an-trano rafitra ve rafim-piarahamonina ve na rafim-pitondrana ve fokotany ve fokotany tokoa nge ny rafitra fototra eny anivon'ny fokotany ary ireo fokotany ireo ihany no manome n'lay sarin'lay firenena miainga aveny manahoana ny fitandrona ny soiombonana eo amin'ny fokotany fa ny adiovana ny fokotany ohatra ny asa iombonana raha ohatra ka misy olona izay manohitohina ohatra amin'ny asa mety fanaovany ampimamba amin'ny tany ohatra izay eo amin'ilay fokotany dia manetsina ny raha-tany tokony anivarinany rano ohatra no azon'lay olona amina fomba tsy mazava dia nanorenany trano dia rehefa aveo dia tondraka Tananarivo hitantsika tamin'ireny zavanytrangy ireny zay misy ifandraisany be dehibe satria ny toerana tokony ivarinany rano tototra lasa fananan'olo tokana lasa mpimamba lasa fananan'olo tokana nefa ny tokony tsinjovana ny soiombonana dia tototra ny rano Tananarivo dia iza ny aran'izay vahoaka tsy mandady arina zay zany ny zava-doza teraka ty lay ka everiko fa marina tokoa le teo hoe miainga avy amin'ny fokotany io miainga avy amin'ny commune io miainga avy amin'ny faritra io sarom-piaro ianao fa mahasaro-piaro anao tsy ny tombotsoanao irery fa ny tombotsoan'ilay faritra lay fokotany lay commune zay itoeranao ohatra zay koa na amin'ny fitantanan'ny harem-pirenena ary avy aiza moa reny azo sarobidy na sokatra sy ny sisa mivoaka ireny zany hoe ny faritra fokotany commune sy ny faritra ny voany ireny rehefa tsy sarom-piaro izy ny tena me zava-dozana nge mbola le olona ao anatin'ny faritra iny indray no manampy manondrana n'le harem-pirenena nga moa zany azo sarobidy zany zavatra azo tsitsinina tanana na atao anaty kitapo zany nge ka olona ane no mibatana zany
tsy manome tsiny a satria mety talafalatsaka anatina fahasairanana izy a fa zay le ataontsika hoe le androany ve le ray vilia ve sa le tombotsoan'le faritra zay ny voany raika ambe folo ny voany azo sarobidy eto Madagasikara de toerana raika ambe folo ve de tsoaitsika menakavy reo ny miaro azy raha samy saro-piaro tsika ny olona manondra anazy raha teo olona tsy olona avy aiza fa marina fa misy olona vahiny mampiasa volo fa misy olona eto amintsika eto raha saro-piaro tsika amin'ny arem-pirenena zany a fa tsy sanatria lasa to indraindray ara lasa to zary miaro an'ireny olo reny ndray eny ary miazakazaka be ny fotoana tsy ambentsika ny ora efa ho tapotra omeko anjara fitenenana tsirairay avy nareo angamba ny marana antsika azy a mamarana azy ianao andriamato James Franklin manomboka azy andriamato Tsiori Randrianarivony a dia andriamato Lamina Boto Tsarady rehefa aveo farana antsika ny fandarana zay ny loha hevitra nentintsika androany a ady hevitra fifanankalozakevitra ho fifampitaizana amin'ny maha olo-pirenena hitondrana sosikevitra maro samihafa ihany koa an-tanindrazana Tsiori Randrianarivony ye amaranako ny anjara-pitenenako aloha dia tiako ny mamerina fisehoana ho an'ny kolo-hevitra arak'izay anaran'izay dia hoe hevitra amin'izay zany hoe havana tokony azongantsika eto amin'ity firenena ity fa tsy sanatria zany a politika mitodika amina sarangan'olona sy atokon'olona zany fa tokony hevitra io hevitra io ihany a no makany amin'ny resaka tena demokrasia tena izy dia ano resaka trano a dia io a miankina amin'ny tsirairay avy a indrindrandrindra fampitondra fanjakana sy mpanao politika dia mampirisika trano zany a mba hiala amin'io a tsika rehetrarehetra fa anisany a mampirosifahana firenena zany dia tsika tsirairay avy a mba miezaka trany amin'izany resaka hoe méritocratie zany a dia mandroso azy ny firenena soratoboko andriamato Lamina Boto Tsarady ia dia mbako manana ny fisaorana ny fandarana zay arahantsika ary indrindra ny anareo zay nikarakara mamarana azy tokoa rehefa miresaka tsika ikatrano antrano na kinamanamana miaingy amina toetsaina ho isika teo a ary miaingy amina fiovana sy fanovana toetsaina zany fa indrindrandrindra mitaky asa amin'ny rehetra mitaky fandraisana andraikitra mitaky firotsahana sy fahatapaha-kevitra hoe okizay a ny fanaovana mpimamba ny tombotsoa iombonana natao hozarainy reny a natao hiaraha-manana araky ny ezaka ataon'ny tsirairay a ka noho zany a tsy tokony ary lizy le hoe tokony foana moa ny voalaza fa misy takina zany ary miaingy amin'ny tsirairay tena nyteny an'izay tokoa ny namana teo amin'le manomboka amin'ny tena manomboka amin'ny tsirairay ny tena le fanovana sy le fiovana dia manentana zany ny mpijery mpanaraka ny fandarana mba miaingy avy amin'izay ady hevitra ny fanaovanay telo mirahalahy zay isorako be dia be moa reto namako reto a ny fanakalo hevitra amin'ny kitsopoa sy amin'ny kalalana teto a dia fahatapaha-kevitra miaingy avy aminao a miaingy avy amintsika rehetra mba anovany firenena mba ahatsara kokoa no avin'ireny mpiray-tanindrazana zay enontsika teo ny apahany vitsy taminy a zay ny sasany to manantena misy ihany koa nefa ny to kivy a dia mila an'izay fandraisana fahatapaha-kevitra aloha dia fandraisana andraikitra zay a ny andraikitra manandrify a ary indrindrandrindra zany a tsy ho kivy fa kosany a anao zay ezaka rehetra anovana an'izay ampiamorana an'izay a anafoanana an'izay kiatrano atrano kinamanama an'izay a zay no afatra vetiany tenako soratoboko mamarana azy ianao andriamato James Franklin misaotra enkatsa isaorantsika ny ny fandarana ny kolo-hevitra ny ekipa ny Kolo TV sy ny Kolo FM fa nahafahantsika ny karoka ny fototr'olana sy zay endrika rehetra isehoan'ny olana ary ny vahaolana ny fandarana teto manentana ny olona rehetra zay mahita na maheno an'izao fandarana izao a mba tsy ho antso anefitra nataonay efatra amin'ny rahalahy teto a fa mba hisy fiantraikany eo amin'ny fitondrana firenena eo amin'ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fitsarana ny asan'ireo mpiadina mpifaninana hiasa ho an'ny vahoaka mba ahafahantsika mampisongadina ny hoe harem-pirenena ny olo-pirenena tsirairay ka apetraka amin'ny sahazazany tsirairay amin'ny asa vitany amin'ny talenta sy izay rehetra ataontsika hoe fanomezam-pahasoavana nomena Andriamanitra azy ahafahantsika manainga
ny fampandrosoana marina sy tena izy ny firenentsika anentanantsika ihany koa ireo havana andilam-bato sy ireo namana avaram-pianarana ahafahantsika zany mifantoka misimisy kokoa ary mirahina misimisy kokoa amin'ny fanarenana ny firenena ary mba ahafahantsika misoroka ny krizy sy ny tsy fahombiazana isan-karazany entanina zany ny antoko politika rehetra mba hiezaka hiankina amin'ny fahaleovan-tena ny latsakemboka ataon'ny mpikambana mba tsy anteherana tafahoatra amin'ny ataontsika ny olon-dehibe mpitarika azy reny entanina mifokotany mifokon'olona ny tompony andraikitra isan-karazany mba ampiatra ny fitsipika ifampivezana amin'izay fametrahana olona amin'ny toerana samihafa. Misaotra tompoko. Enary tompoko lasy tompoko vavy Andriamatoa lamina boto tsara dipo tsara mpanolo tenara teknika amin'ny Bianco Rakotomanina Andrianiana Franklin James pitsara ihany koa ary mpandalina fiarahamonina Randrianary Vonitsiory Andria Paraniarivo tanora mpanao politika YLTP tamin'ny taona 2010 makasitraka anareo telo mirahalahy nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana mikolo-hevitra natao ifanankalozakevitra natao iadina hevitra iresana aloha hevitra fa nitanjona ao anatin'izay dia hoe ahoana no ananana firenena havanana ananana olo-pirenena mandray andraikitra hahafana ihany koa mitsinjo sahady ny fotom-pisainana hitondrana nyty Madagasikara ty ho amin'ny raha-pitso sy ny raha afaka-pitso akoatra ny fanarenana ny ankehitriny. Tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandarantsika amin'ny heriny anio toy izao indray manome fotoana anao izahay filoma tompoko.